Ho fiatrehana ny fidiran'ny mpianatra aorian'izao fialan-tsasatra izao sy ho fanamaivana ny fahasahiranana an'ireo ray aman-dreny dia nozaraina fitaovam-pianarana ireo mpianatra eto amin'ny EPP Ranomainty sy Iskony Ambosary Atsimo izay avy amin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena ka nanolotra izany taty an-toerana ny filohan'ny CFM. Mba hampiroboroboagny ny fampianarana amin'ity toy. Mba haiantika mianatra. Haiantika manahaka ny zanaky malagasy rehetra. Tsy niangaragna etika. Eto amin'ny EPP Ranomainty fanomegny tombondahy ary nahazo an'ireto zavatsoa reto. Koa amin'ny alalan'ny fitondram-panjakana no anolorako azy reto ho atsika rehetra mpianatra, mpampianatra eto amin'ny EPP Ranomainty. Misatra ny filoha zahay fa nahazo fitaovagna ny zanahay eto Ranomainty. Nahazo kapa, nahazo kitapo, nahazo akanjo, nahazo sitilô, nahazo crayon, nahazo fitsipiny. Zay ty saoraay ny filoha amizao taona izao fa voavitsy zahay ambany vola toy fa nahazo fitaovagna rehetra ny mpianatra amahay ato. Teto dia nentan'ny filohan'ny CFM ireo mpianatra mba hikady tsara ireo fitaovana ireo mba hampateza azy ary napirisika ireo ray aman-dreny mba hampiditra ny zanany an-tsekoly ihany koa ny tenany. Ankoatr'izay dia efa mitsitsaka ny kantiny scolaire ihany koa ny EPP eto Ranomainty.